Sosialy kosa velara-tany mirefatra any amin'ny 2 hektara Anoandy ao an-tanety be Soavin'ny Tompo izay toerana iasan'ny tetikasan'ny afary malagasy no hanaovana asa fambolena goavana amin'izao fotoana izao. Natomboka tamin'ny fomba ofisialy androany moa izay asa fambolena izay tanterahana amin'ny tanàna io. Androany no tanterahana teny an-tanety be Soavin'ny Tompo izay toerana isin'ny tetikasa isan'ny afary malagasy amin'ny faritra Akazobe iny ny fambolena izay nomeny anarana hoe angaretona vita malagasy ka velara-tany hatrany amin'ny 2 hektara no izahana ny tanterahana izany. Angaretona vita malagasy ny titran'ny hetsika androany tonga teto solitena ministry mpanjakana amsahana ny tetikasan'ny filoham-pirenena sy ny foto-drafitrasa eo ireo fokon'olona, eo ireo mpiavy, eo ireo ingénieur maro samihafa, eo ihany koa ireo mpanao gazety nahitany zava-misy ety toerana. Ny tanjona dia hoe ahoana miady amin'ny fahantrana ny resaka treto. Azo atao tsara miady amin'ny fahantrana manoloana izao tetikasa hitantsika rehetrarehetra izao. Eto moa zavatra tiako tenenina dia tsotra hoe tsika dia tokony hanjifatrano ny vita malagasy, zezika ofisialinay vita malagasy ny goanomady izay jerentsika goanomady eny raha jerentsika dia vita amin'ny tseny iraisam-pirenena raha mitady azy ny Amerika. Ary indrindra moa ny safidianana manokana ny goanomady dia bio zao ny filana maniran-tany dia anisan'ny miditra amin'izay rehetrarehetra izay tsy tokony hantra amin'ny firenena rehefa miasa. Marina fa voly fanondrana ny zanavolena amin'ity toerana ity toy ny tongolo be izany ka anisany fiarahamiasa amin'ireo orinasa mpamokatra zezika toy ny goanomady izay nanamafy fa matotra ny fiarahamiasa miaraka amin'ny afary malagasy. Tamin'izany koa nanomezan'ireo teknisiana avy amin'ny goanomady fampianarana momba ny fambolena mba ho manara-penitra kokoa ny vokatra azo izay vokatra biolojika. Ka ho an'ny kodika na ny vovona fikambanana fampandrosoana sy ny fiarovana ny tombontsoan'ny vahoaka dia efa nampanantena sady izy ireo amin'ny fitadiavana lalam-barotra amin'ny mafikambanana miaro ny vita malagasy azy ireo. Zao hoe fambolena manara-penitra ilay ataontsika amoaka ny antsoina hoe norma moa filaza azy amin'ny teny vahiny zany. Zay zavatra tsy maintsy apetraka io ary miainga ny fotony. Io zavatra miainga ny fotony io zany dia zao tazantsika maso zao hoe miainga aty amin'ny fambolena manara-penitra, mampiasa zezika manara-penitra. Izay le antony rahany eto zany hoe maninona moa rehefa zavatra ho any ivelany ihany manara-penitra. Fa na ho antsika eto atorana raha zany dia ilainy izay manara-penitra izay ary ny azo antoka efa azo antoka ka ny vokatra zany efa tsisy olana ntsony amin'ny fomba ivarotana anazy sy ny ametrahana amin'ireo tatsahan'ny vidin'ny vokatra ny amin'ny tokony ho izy zany. Ny filohan'ny fifim-pamahy izay nanatrika izy ao taopam-bolena ataon'ny fikambanana afary malagasy izao dia nampanantena fa hisy fiarahamiasa akaiky amin'izy ireo. Mikasika zany fiarahamiasa izy zany tsy fiarahamiasa hoe goanomady fotsiny fa ny tanjona zany dia hoe miaro ny zokoa ny mpandrara ao amin'ny afary ary izay koa amin'ny fikambanana fifim-pamahy dia ho ataonay koa zany hoe ohatra hoe misy fitandravana ankoatran'ny hoe zezika na hoe akora hafa na hoe afaka mamatsy fitaovana ny mpikambana amin'ny fifim-pamahy amin'ny fanampiana anatanteraka ny asany ataony afary. Marina fa tsy ny voly tongolo be ihany no atao eto amin'ity toerana ity fa ao koa ny voly hafa izay mety ahondrana toy ny voanatsindrana ny sakay be ka tamin'izany nanamarian'ny solitena mpanjakana amin'ny foto-drafitrasa amin'ny mazava-dehibe ny fambolena ho fototra ny fampandrosoana.